Jesosy Kristy sy ny fiadanany. Dia tsika hanome voninahitra azy satria tsara loatra ilay tompontsika. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any. Aleluia! Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enky ny voninahitra tandrehetra. Amen. Riavana malalao amin'ny tompo, mamerina fiarabana ho antsika rehetra, miaraba ny zanam-piangonana rehetra FPVM manerana Madagasikara ary miaraba ihany koa ny any ivelany rehetra any. Efa niteny mandrakariva manko izy nanao ery zanako, aza malaina ianareo fa ianareo no fidiny Jehova hijanona eo anatrehany, anompo azy ho tonga mpanao fanompom-pivavahana. Fa ny anarako masina dia ampahafantariko ny Israely oliko, fa tsy avelako tona intsony zany anarako masina zany, satria ho fahamarinana ary ny anarako masina ihany koa nentina mpitsahatra ny fahotana rehetra. Dia tsika hanome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny salamo, salamo 420 dia ny 17 ka hatramin'ny 10. Salamo 420 atompokitsika amin'ny 17 dia atsarintsika ny 10. Rehefa hitatsika dia ndeha hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary misandrata ianareo ry varavaran'ny fahagola, mba hidira mpanjaka ny voninahitra. Iza zao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehova mahery tsy toa, Jehova mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ry vavahady, ary manandrata ny lohanareo ry varavaran'ny fahagola, mba hidira mpanjaka ny voninahitra. Iza ary zao mpanjaka ny voninahitra izao? Jehova tompony maro, izy ny mpanjaka ny voninahitra. Amen. Fangana ry mpanjaka andray ny lovanao, fangana rembahaka ny tany ho anao, avia ampifaly ny malahelo fo, afao ny mijaly sy azo ny manjoy. 7:30 ao amin'ny FFPM mandeha ataontsika ny 12 ary ny 13. Fangana ry mpanjaka andray ny lovana, fangana rembahaka ny tany hoana, avia ampifaly ny malahelo fo, afao ny mijaly sy
azony manjo avia famisento atiny olonao avia famisento atiny olona nifanjakana eto nifanjakana eto fatompo ianao sisy tomany eo anatreana iadananitany izay aleana nitendrombohitravy ny lohasakoa nitendrombohitra vosy loasako ho tonga ravora vosy tretrika voko ny betsy akankery ny kely afapo tsy isy zay overy tsy isy zay anjo vavaka isika endreny hafalianay ry Andriamanitra rainay le Andriamanitra tomponay sy herinay le Andriamanitra nahary zao rehetra izao ary le Andriamanitra tsara indrindra le Andriamanitra be fitiavana ary le Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay lay Jesosy mpanjakanay zokonay ndreto izay tompo mideranao mankalaza anao manome voninahitra anao noho ny fahatsaranao saotra indrindra satria mbola nivelominao ndray izay tompo mbola nivelominao zay dia menao anay ny hery ny tanjaka ny fahasalamana ary tsy nety landritra mihitsy zay fa mbola zao tonga eto ndray zao amin'ny fomba zay anomponay ianao manome voninahitra anao dia mankalaza anao isaorana indrindra anao Jesosy satria mbola nitazona anay ary nitahy anay indrindra tamin'iny alina zay mitondra loza maro samihafa dia ny foazonao ndray zay tompo dia nomenao anay ny hery mba ho miramirana mandrakarivo zany fahatsaranao zany manko tompo ny mbola hitokinay indrindra ary mba eo anilanao foana zay na aiza naiza misy anay Jesosy eo akaikinao foana zay Jesosy ary ianao dia tsy mety miala aminay io satria mpanjaka anay ianao ary tomponay indrindra nideranao zay manome voninahitra anao zay tompo tsy tahaka an'ireo anjely marobe any an-danitra any mirondrona tahaka ny rambe ny azy ny fiderana any mikotrokotroka tahaka ny varatra ihany koa ny anay dia zao hitanao zao tompo tsotsotra raisy tompo fa vokatra ny fonay manao hoe masina 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 Jehovah tompo maro enky ny voninahiny tany rehetra amen. Riavana malalao amin'ny tompo dia mbola ampitombonao aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy andreny tenin'Andriamanitra sahady isika riavana melohan'izany rehetra izany nefa dia mbola ataontsika ny firana ao amin'ny boky kira fiderana arafesinota maro ity tany ity efa karakaina dia iova endrika ka izao valaky ny rendrarendra sotrotraky ny altonany dia ny voalohany any melohany amakitsika ny tenin'Andriamanitra. Fesinota maro ity tany ity efa karakaina dia miova endrika ka
izao valaky ny rendrarendrany sy trotraky ny alotoana amorony fo madio ao Jesosy o andriamanitro kavao zindray utulay tao ede nafaizay misaotra Jesosy misaotra indrindra arafesina ota tokoa ny Jesosy efa na teny anatina ihany azy fandroany kosa ianao Jesosy anova an'izany rehetrarehetra izany dia hoy ianao hoe anio raha iainy feony ianareo dia aza manamafy ny fonareo misaotra Jesosy malalo amen ndeha tsika riavana andray ny tenin'Andriamanitra dia izay hitantsika ao amin'ny Lioka jerentsika ao amin'ny filazantsarany Lioka toko 5 Lioka toko 5 dia ny andininy 17 dia atsarintsika amin'ny andininy 2:30 Lioka toko 5 dia miatomboka amin'ny andininy 17 dia atsarintsika ny andininy 2:30 rehefa hitantsika dia andeha hovakina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary rehefa afaka izany dia nandeha Jesosy ka nahita mpamory hetra tao hoe Levi nipetraka teo am-pamoriana ketra teo am-pamoriketra dia hoy izy taminy manarahy ary nafony zavatra rehetra izy ka nitsangana dia nanaraka azy ary Levi nanao fanasana lehibe tao an-tranony ho an'i Jesosy ary nisy mpamory hetra maro sy olo-kafa koa izay niara nipetraka ny hinana teo aminy fa ny fariseo sy ny mpanora-dalàna izay teo aminy dia nimonmonina tamin'ny mpianatra Jesosy ka nanao hoe nahoana ianareo no miara-mihinana sy misotro amin'ny mpamory hetra sy ny mpanota ary Jesosy namalaka nanao taminy hoe tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary tsy avy antso ny marina aho fa ny mpanota mba hibebaka amen ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana amen endravana malala raha ity tantara ny lefity dia zao nandalo tao amin'ny biraoany Jesosy Levi moa dia manao famoriketra zay ny asany fa rehefa nandalo tao Jesosy dia nisy baiko tokana dia hoy Jesosy hoe manaraha ahy baiko tokana manaraha ahy inona no nataony Levi nafony zavatra rehetrarehetra izy riavana nafony ny zavatra rehetrarehetra dia lasa izy nitsangana ary nanaraka n'ilay baiko mihitsy izy manaraha ahy raha salamiko riavana raha izaho manokana zany raha izaho zao ny tenenina hoe manaraha ahy ohatra mbola niolakolaka ihany ohatra mbola mitady hevitra hafa ihany fa tsy mbo mora tahaka ny Levi izay natsony Jesosy fa ohatra mbola sarotsarotra dia niolakolaka teny ihany raha izahako tamin'izany fotoan'izany manko dia rehefa nisy feo anankiray hoe mandehana misoratra anarana dia manatera sary raha tamin'izaho tamin'mbola mpiomana zany tamin'izany fotoana zany zay voataitra tsy mbo natsona moramora tahaka ny Levi fa natsona mafy manaraha ahy mandehana
ry avako ary ianao mba manahoana mba natsona moramora ihany koa ve hoe andao anaraka dia mba hafoy ny zavatra rehetra ihany koa. Inona moa le zavatra rehetra foizina dia le fiainana ao anatin'izao tontolo izao. Tenin'Andriamanitra moa milaza mihitsy ara hoe afony ray, afony zanaka, afony fananana rehetrarehetra, afoy izay zavatra rehetrarehetra any aminao any. Tao anatin'ny fifaliana manko ry havana no nanatona ny levy an'i Jesosy rehefa nytenenina izy andao anaraka ao izy Jesosy. Dia faly ane zany mpamory rehetra zany hoe nanaraka an'i Jesosy, tena faly izy. Dia nanao inona? Nanao fanasana lehibe. Nanasan'i Jesosy izy tao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ary nisy fahasambarana mihitsy tao anatiny, nisy fiadanam-po mihitsy. Satria inona moa zany hoe andao anaraka. Dia zany fiadanam-po zany ry havana dia nisy fanasitranana mihitsy ary tao anatin'ny levy. Fa saingy izao zavatra mety hampalahelo ihany. Tsy maintsy misy ry havana mpanadroadro, tsy maintsy misy ny mpimonomonona, ary misy ny fanambaniana mihitsy ary. Nahoana ianao izy miara-mihinana sy misotra ny mpamory rehetra sy ny mpanota. Fanambaniana ane zany ry havana. Raha araka ty tenin'Andriamanitra ty, ary mbola somary nasiany sira kely ihany ara hoe ny mpianatra jaona ane ka ny fady hanina. Ka ianao ndray ary tiny dia ihinana sy isotra. Hainy Jesosy ny namaly amin'izany. Hainy Jesosy ny namaly an'izany ry havana. Tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody izy fa ninona? Marary. Tsy ny finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny marary. Ry havako, marary ve any aminao any e? Misy zavatra tsy metimety ve any aminao any e? Sanatria ve lay zavatra? Mba tsy tenenako hoe aloha mba tsy teneniko mihitsy le coronavirus. Manarara sanatria ry havako. Misy tratran'izany. Ndao anaraka ozy izy Jesosy. Hainy ny tompo manasitrana an'izany. Fa izao somary hijoro vavolombelona kely ary havana. Ny tena moa any ambanivohitra any mitondra ny fiangonana dia ny FPVM Mbotsimeloka Ambatomanga. Ary tapabolana alasy zay ty rem-pianakaviana dia niatso pastero marary mafy ny zanako izy. Dia rehefa niatso tahaka an'izany izy, aiza ny zanakao any Antananarivo izy fa tonga taty. Efa tonga aty atoerana izy amin'izao fotoana izao. Eny ary fo avy ezaka ho avy ary ezaka ho avy dia tsy maintsy tonga any na ahoana na ahoana. Satria moa raha malala ihany moa ry havana amin'izao fotoana izao ny famezivezeny eto Antananarivo na somary midina kely ambanivohitra ao ary. Dia nanome fampanantenana azy afa tsy maintsy ho avy meo anao hoe le zanakao e. Fa mitaraina nge zany ry havana. Marary tompoko, marary efa mila ho faty ary tena namofo mihitsy izy ay zany nidina tany ambanivohitra ihany koa anisany efa namofo mihitsy izy. Dia araka ny voalazako teo moa sarotra le mivezivezy amin'izao fotoana izao. Masika mpitandro ny filaminana. Ny tena nefa tsy maintsy hidina. Andaontsika ray aman-dreny hidina matsy amin'ile vadiko. Misy marary.
ifamezivezy nefa mpitandro ny filaminana atreo ambomanga kely ambomalazy iny anjeviny atrany amin'ny alaribe anambatomanga eo ambatomanga parapatonga ny ambotsymeloka ny tsy misy tsony ary rehefa nandeha dia io ara-fa voasakana tokoa dia zao avaizy anareo ka andeha ho aizy nde hitsabo marary zay tompoko pastera dia nde hitsabo marary zay ay pastera anao ndao mendalana ary riavako misokatra ny lalan'ny fanasitranana anaraka an' Jesosy zao moa raha matoa dia tena sitrana rehefa nanontaniako izy rehefa vita ny asa rehetrarehetra fa saingy zao na mpiandry raha ohatra ny salasala ihany ohatra ny salasala ihany ny mpiandry sao dia aretina le coronavirus ty pasteur dia ozy izy le ray aman-dreniraka andao hiasitsika nasitrana dia voninahitra ho an'Andriamanitra riavana tena sitrana tsy avy antso ny marina ozy izy fa mpanota mba hibebaka tsy ny fahalalanao akory tsy ny fahaizanao na le saina be io riavana tsy mahaleo an' Jehovah zany tsy mahaleo an' Jehovah zany fa andao hiverina eo amin'Andriamanitra tsika riavana hibebaka hiverina eo amin'Andriamanitra tsika riavana androany hiala amin'le fahazarany ratsy hiara-ndresy fa Jehovah ny mialoha tahaka ny afo mandevona izy mialoha atsika riavana hiara entana fa tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitra dia ampianjeran'ilay mpiapanga le mpiapanga io dia io devoly io satria andresiko tsika riavana andresitsika amin'ny alalan'ilay rany zanak'ondry rany Jesosy dia nino tenanao fambi akaiky ny tompo atombotra ny andro tsarovy izay nandraisanao sy nandrenesanao dia tamin'ny mafy ka mibeba taizany nandraisanao riavana mino fa raha arak'izay ilazako azy eto dia teto daholo ny nandray teto daholo ny nandre teto daholo ny nampandraisana teto daholo ny nafantatra teto ny nandre ihany koa ary mandre ianao amin'izao fotoan'izao riavana tamin'ny alalan'ny zavatra rehetrarehetra izay natolotra teto dia nandray sy nandre anao fa zao tany mafy dia mibeba fa rehefa oriana kely eo rehefa azonao zany rehetrarehetra zany riavana dia zao zahana ny eo am-ponao tsy maintsy zahana toetra ianao raha mpitso ny afaka mpitso ry avako tsy maninony zany fa zao efa voaofany ianao dia lehilahy sy vehivavy mpanompon'Andriamanitra rehefa voaofany ianao dia lehilahy sy vehivavy mpanompon'Andriamanitra tsy misy toa azy satria rehefa niekenao ny tenin'i Jesosy tahaka ny tenenany any leve manaraha ahy na iny kiatra riavana na iny kidona indrindra amin'izao fotoana sarotra zao andao anaradia amin'i Jesosy amin'izay azavariana hoe za manam-pahalalana azavariana hoe za manam-pahaizana azavariana hoe za be saina fa andao an'izay anaraka ny tompo efa miantso izy zao hoe manaraha ahy afoahy izy dolodolo ny zavatra rehetrarehetra riavana eny fa na dia io asa-pivelomany io arange tsoroko aminao fa asa-piveloman'ny levene zany andaontsika riavana anaraka azy fa ny tompo ny temy mandrakariva hoe fa zay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisony dia amonjy ny fanahany tsy ho faty sady anarona eloka be hibebaka zasy ianao riavana androany an'olo tena amin'izay andiny tena indrindraindrindra hiala amin'le lalan'ny fahadisona hatramin'izay ka mandraka ankehitriny raha mbola misy zany rehetrarehetra zany hibebaka tsika andohalika ianao raha afaka mandohalika ary hitsangana ihany koa tsika anatanteraka ny hira
telo sy efajato ry Jesosy tompo tsara o eresy lahatra aho izao fa be ny ratsy vitako mandifitra ny tenako ny lela-paladia rehefa efa diso lehibe kosetsy ho hita anao ny mariky ny hotako ampiasao ny indrafo ka mamelà ny heloko dia ao ataontsika eo mpitsangana zany hery zany zay afaka mandoalika dia mandoalika telo sy efajato vavakisika Jesosy malalo ndreo ny olonao rehetrarehetra zay miatrika anao ankehitriny zay manontany tena mihitsy ara hoe fa de nahoana sofa teo ianao Jesosy ary natoky anao tramboaloha ka hatramin'ny farany foana izay Jesosy eny fanahy dia tao anatiny zava-tsarotra indrindra ary dia manaiky izay tompo amin'ny zavatra rehetrarehetra ihany koa manaiky tahaka ny levy tena tsona moramora manaraha ahy dia nafoiny zao rehetrarehetra zao nafoiny zavatra rehetrarehetra zay nakamamina teny rehetra teny nefa na diso hevitra anay na diso lalana anay indrindrandrindra Jesosy fa ankehitriny kosa zay manaiky indrindra fa diso eo anatrianao mandoalika ampanahy zay tompo ary tena mibebaka eo anatrianao tsy verina intsony teninao manko Jesosy manao hoe amin'ny fiverenana sy fitsarana no amonjenanareo hiverina eo aminao ndray zay tompo ty anaradianao manomboka zao satria efa nipaikony hoe manarahy ary tsatra amin'izay koa zahay tompo hiala amin'le lalany fahadosoana zay efa nieritreretinay fa nahatsaranay kay diso hevitra izay tompo bebaka izay amin'izao ora sy fotoana zao naizanaiza misy anay tompo amin'izao ora sy fotoana zao ka mieno anay ianao dia jereo mandrakariva enony fibebanay tompo mba noizanay indrindra ny fahatsaranao indray manko ny deo atreanay manomboka zao amin'ny alalan'ny anomponay ianao amin'ny alalan'ny didinao rehetrarehetra sanatria kory manaiky zay androany dia raha pitsondray dia merina indray efa na dia mety ho tratra amin'ny fizahana ny eo amponay na fizahana ny toetra raha tompo
dia mamindra fo aminay e mamela ny elokay satria indraindray ane zay tsy mahatananao akory rehefa trahatra n'izany fizahan-toetra mamaivay izay mamaivay tahaka ny tena lelafo mihitsy ara tompo tano indrindra zay fa tsy mahatananao anatin'izany mibebaka izay tompo tena mibebaka marony izay tompo hiala milala amin'ny fahatsoana rehetrarehetra dia mino tanteraka izay Jesosy fa avelanao izany fahatsoana rehetrarehetra zay neverinay fa marina mino zay tompo fa avelanao ny fahotanay rehetrarehetra fa ankehitriny zay dia faly tena faly indrindra zay ao anatin'izany dia ndeha mba hindrana ny tononkirany Davida mpanao salamo zay manao hoe sambatra ny olona zay voavela ny velona sy voasarina ny fahotana sambatra ny olona zay tsy say Jehova eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen. Mino an'Andriamanitra rehetra tompanao ny lanitra sy ny tany ao ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika zay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virgine nijalina napaka amin'ny Pontio Pilato niomona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina teny amin'ny fiainany tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra nipetraka eo ankavan'Andriamanitra ray tsy to avy any neviny tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao ny fiambonan'ny olona masina ny famelan-keloka ny fitsanganany tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen. Faly zaho sy ianao ry havana andeha arsika hiaraka iombokira amin'ny alalan'ny hira 9 amin'ny 310 faly dia faly izay mpanomponao zay mihira eto anatrehanao. Faly dia faly izay mpanomponao zay mihira eto anatrehanao fa be fiantra ianao ry Jesosy tompo tianay ka feno aravoana tokoa izay faly dia faly izay mpanomponao zay mihira eto anatrehanao. Misaotra Jesosy malalo voninahitra ny ao an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Masina 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 Jehova tompony maro enky ny voninahitra ny tany rehetra amen. Eny ry hava malalo amin'ny tompo dia mbola ho ampitomboana amintsika mandrakariva ny fahasoavana mba hampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Dia tonga indraytsika amin'ny fotoana izay hamakina ny anniversaire dia misy maromaro vitsivitsy izy eto dia vakina ny anaran'i Jesosy zany ka dia araka izao ny filaharany ny amin'izany rehetrarehetra zany. Voalohany ao Rabeaja Marta Odety mangataka ny hira 2:300. Ao Ramiaramanana Fenitra mangataka vavaka momba ny fianarana. Razafombelo Farahery Zoé Roland tamin'ny 29 juillet teo mangataka fahendrena. Ratahiry Christian feno 27 taona tamin'ny voalohany volana aogositra teo. Ranoel Manana Miela 19 taona tamin'ny 7 aogositra. Rakotoasombola Aina Nancy Mikaela 12 taona tamin'ny 3 aogositra. Rabarivonjy Miangaly Rindra
feno roa taona tamin'ny 7 aogositra. Rakotomalala manitry ny aina Rabe Manatsoa tamin'ny 7 aogositra teo, 7 aogositra teo. Rakotomalala rivony aina amin'ny 7 aogositra teo. Rakotondratafika Jean Amedea, Ravero ary Lalaina Norosoa feno ny anniversaire tamin'ny 4 août teo. Rajery Arson tendry ny aina anniversaire na Piandry na Pandray. Andria Miaja Miora Sarbidy tamin'ny 8 Jolay mangataka ny hira 80 Rakotondra-manana Mamy sy Rasoar John Harny Hantavola 8 taona ny fanambadiana. Dia reto koa mbola nisy arak'izay ao Ramialy Arsoa Ema Sylvia Androany sy Voa ny fahasoavan'ny tompo na toy izao ahy. Amen. Mangataka miankina aminao hiran'ny fefy. Ao ny anniversaire Andray Ramatoa Liantsoa misaotra Jesosy. Dia ao koa ny anniversaire tamin'ny Sivoa dia any Rabe Aja Marta Odety izay nisy volany meno moa dia efa nitsinjarainy fa fandaminana dia efa misy fandaminana ny amin'izay. Ireo izay nanome ny solomboninkazo ho an'i Jesosy dia ny hira izay ho ataontsika dia ny hira izay efa nangatahan'ny mpanompony teo dia aloha ny hiran'ny fefy no anaovantsika azy ny miankina aminao dia cadeau tsara indrindra, fanomezana tsara indrindra natokana ho anareo. Dia ao nisy Isaia 7:20. Isaia 7:20 ka ny andininy fahasivy zay no vakitsika ho anareo dia ny andininy 10 tapany voalohany ihany ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany dia iantso ianao ary Jehova amaly, eny anandatra ny feonao ianao ary izy anao ity aho. Raha esorinao tsy hoe eo aminao ny zigoka sy ny fanondroan'ny fanondro sy ny fitenenany ratsy, ary afonao ho aninaona izay anina tianao ka mahavoky ny ory ianao. Amen. Dia ataontsika izany hira izany dia aorinan'izay dia hitsangantsika rehetra hatrany tokantrano rehetrarehetrany hivavaka ho an'ireto nahazo anniversaire ireto. Petrako aminao ny fiainan zanaka sy mba mana na safidy tompo fa maniry indrindrana sai tsy maintsy ho sedraina mbola nofo ka malemy tompoka tafio ny herina farazao fiainany zao no tsy miankina
kinamina. Vavakitsika tompoko, tsy mitsahatra tokoa zay Jesosy ny midera sy mankalaza ary manome voninahitra anao foana. Ilay Jesosy zanak'Andriamanitra velona satria tsy mahafoy anay tokoa ianao ary tsy mahasaraka anay tokoa. Ary androany iray ianao dia mbola niteny taminao hoe manaraha Jesosy misaotra ny amin'izany. Ka ankehitriny ndreto ny mpanomponao, nahazo fitahiana avy aminao, nahazo fitiavan-dehibe avy aminao, nahatratra an'izany karazana tsingeritaona maro samihafa izany. Ao ny nampiandry, ao ny nampandray, ao ny aniversera ny tokantrano, ao ny aniversera naterahany tsirairay avy tamin'ny fiainana, ary dia mangataka vavaka ny amin'izany rehetrarehetra izany. Jesosy, aiza moa ny heviany izany raha tsy avy any aminao? Avy any aminao daholo izany rehetrarehetra izany. Fa tsisy mahay mampitombo ny andro iainanay izay rehetra, na dia hoe ray segondra fotsiny ary. Fa avy any aminao ny fahavelomana rehetrarehetra. Dia izany ny fanehoan'ny mpanomponao ny amin'izany hoe asanao mahagaga sy lehibe indrindra izany. Ka dia tahio ary ireo vahoakanao ireo Jesosy, tahio daholo arak'izay nangatahany rehetrarehetra, mba hita fity ao aminao tokoa Jesosy amin'ny androm-piainany rehetrarehetra. Izay mba angatahany aminao Jesosy dia mba hita n'izany atao fiadanam-po avy aminao ao anatin'izany lalana izorany rehetrarehetra amin'izao fiainana izao. Mao koa Jesosy ireo izay tsy nanoratra, tsy tonga aty noho ny amin'ny antony maro samihafa, indrindra moa fa amin'izao fihiboana izao, vavaka ho an'ireny koa izay tompoko, satria menao an'izany taona tsingeritaona maro samihafa izany koa ny mpanomponao. Ka na dia any amin'ny tokantranony any, na dia any ampitan-dranomasina any, dia tahio daholo ireny Jesosy ataovy manam-pitiavana foana eo aminao mba ahitany soa amin'ny androm-piainany rehetrarehetra, satria any aminao na nivozana ny fahasoavana rehetrarehetra. Dia mahatoky anao izay amin'izany rehetrarehetra izany. Dia maro koa nefa ny Jesosy ny ao izay tsy nanambarany amin'izany, fa dia ao anatiny atao hoe alahelo amin'ny mahahonjohonjo ny samy rery any. Hitanao daholo ireny Jesosy araka ny teny, tsisy tahako an'izay tsy ho hita, tsisy miafo an'izay tsy ho fantatra ary tsy aseho, ary dia hitany masonao daholo izany. Dia mba tahiko ireny Jesosy ianao hanokatra ny masom-panahany rehetrarehetra mba hita ny voninahitra fa ianao dia tian'ireny olona ireny tokoa ary tsy mahafoy azy. Dia misaotra Jesosy dia no an'izay tsy voatoniko kosa nefa fantatra fa mahasoa ny rehetrarehetra, tanterao aminay izany Tompo voninahitry ny anaranao rery any. Dia mametraka izany vavaka izany eo ampelantananao ry Tompo Andriamanitra tsara indrindra. Amen. Petraka ianareo. Dia manarak'izay dia misy moa reto, misy voady vitsivitsy izay ho vakiana vetivety. Ny fandaminana moa dia efa misy hoe any amin'ny radio dia any daholo ny tokony vakiana, na ny aniversera na ny voady. Kanefa moa misy tonga eto ka dia mena fahafahampo ianareo ny amin'izany mba hanananareo kosa fifaliana ao anatin'izany atao hoe fiazakazahana amin'ny fanompona an'Andriamanitra izany. Dia ndreto vakiko vetivety izany dia raina mandrakariva ny anaran'ny Tompo. Ity Jesosy ny ampahany izay voatahiriko anamboarana ny tranony dada sy neny mianakavy, mangataka vavaka aho dada, fa marary ny tenako nanofo toy izao aho. Ngambo ty ameko any dada ty rehefa avy eo ngamba dia izy no anazavan'izay. Dia nanolotra vola izy 100 000 ariary, 500 000 FMC. Anarak'izay dia misy koa rakim-pisaorana misaotra Jesosy tamin'ny fiarovanao ny ankonako tamin'ny aretina mandringana. Mino Jesosy fa amaly vavaka anay ianao amin'ireo ady maro atrehana, hoy ianao hoe mangina, fa izao hiady anao. Mangataka vavaka mba andeha ny varotra ataonay ary mba ho salama ny vadiko. Vola 75 000 francs dia efa nitsinjaray ndreta ho an'ny dada 25 000 francs, tranony dada 25 000 francs, mahantra 25 000 francs. Manarak'izay mangataka vavaka mba ho vita somatsara ny opération césarienne izay atao amin'ny alakamisy. Jesosy ianao mahay ny zavatra rehetra, mahatoky ianao vola 20 000 ariary. Manarak'izay
Ampahafolo-karena misaotra an Jesosy fa mbola no amarinao tamin'ny fiainanay hatrany ny teninao hoe ampo anareo ny fahasoavako. Dia nanolotra vola izy 10,4 ariary na 3,125,000 FMG. Dia ny voninahitrany tao an'Andriamanitra irery ny amin'izany rehetrarehetra zany no pirofo fa miasa Jesosy, tena miasa Jesosy na dia mihiboka raha isika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao mahita lalana foana Andriamanitra araka ny teny hoe za manolotra lalana ho anareo na mivily amin'ny akavanana ianareo na mivily amin'ny akavia nareo Andria mandrakarivo ivoako ny lalana zay andehananareo hoe tia ny lalana zay tokony andehananareo fa rehefa miasa tsy mba misy mahasakana zany dia voninahitra re dia ho an'Andriamanitra irery sotra tompoko. Dia manaraka izay koa dia misy an'reto miala tsiny fa adiny kely misy an'reto zavatra safady misy an'reto vola rehetra azo nanomboka tamin'ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy omaly 8 Aogositra dia mivaky toy izao. Ny alatsinainy 3 oa dia nisy 895,5 sy 7 ariary na 8,784,000 FMG. Ny talata dia fa efatra ny volana o dia nisy 7,4 sy 7 ariary na 5,435,000 FMG. Alarobia 10 o dia nisy 2,4 sy 7 francs malagasy na 1,522,000 FMG na 400 sy 4,3 ariary. Ariary ento. Ny alakamisy 9 oa dia nisy 3,4 sy 7 ariary na 5,615,000 FMG. Ny zoma 7 Aogositra dia nisy 400 sy 5,000 sy 9 ariary na 3,077,000 FMG. Sabotsy 8 o dia nisy 400 sy 7 sy 9 ariary na 13,139,000 FMG. Rehefa totaly ireo rehetrarehetra reo dia nisy tahakan'izao 400 sy 4,000 sy 9 sy 7 ariary na 37,572,000 FMG. Zay zany ireo karazana fanomezana sy voady sy zavatra nafoin'ny olona tamin'iny herinandro iny hoentina ho an'i Jesosy. Dia misaotra antsika rehetrarehetra ny amin'izany fanomezana zany fa zay manome am-pifaliana tokoa zany no akasitrahan'Andriamanitra fa zany ny pirofo fa tena miasa Andriamanitra amin'ny fiainantsika rehetrarehetra. Dia momba ny tao-tranon'ny dada mianakavy indray dia ny voangona tamin'izany dia nisy 800 sy 2,000 sy 7 alina sy 7 hetsy sy 7 ariary na 8,914,000 FMG. Zay ny voangona tamin'ny tao-trano ny dada. Dia ao anatin'izany moa dia efa nambara teto fa efa vita hatrany amin'ny faratapony ny asa rehetrarehetra ary dia manomboka hiditra amin'izay zany amin'ireo fanambarana mikasika ny atao hoe finition ary dia entanitsika mianakavy anao zay azontsika atao fa dia makasitraka ny amin'izany fa dia tenin'Andriamanitra dia milaza hita izay anisy soa anareo zay manisy soa an'izao ray aman-drenitsika ireo dia tena ahita soa amin'izany rehetrarehetra fa zany ny pirofo fa miasa Andriamanitra eto amin'izao fiangonana misy antsika izao fa na dia atao hoe mihiboka ho antsika na dia mihiboka aritsika mahita lalana izorana foana isika ato amin'ny fiangonana ny amin'ny anamboarana sy amin'ny tana ireo asa marobe izay tian'Andriamanitra mbola ho tanterahana. Zay angamba ny raharaha dia voninahitra dia ho an'Andriamanitra ny amin'izany rehetrarehetra izany.
Sotra tompoko. Misaotra tsika rehetrarehetra miarahaba dodododolo indray a tsika rehetrarehetra hatrany ampitan-dranomasina rehetrarehetra manerana ny nosy manerana ny Madagasikara ary anareo rehetra any ampitan-dranomasina miarahaba daholo mbola velonainy misaotra an'Andriamanitra ary mitehafa mafy mihitsy eo anatrehan'Andriamanitra fa velonaina soafa-tsara. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, zava-dehibe zany a ary afatra ny tompontsika. Misaotra antsika mbola mahatsiaro tena, mbola manao asa, manao rakitra, manao fanomezana, manao voady. Zao tsika dia mbola hanao rakitra. Tsara mihitsy zany. Any atokantrano rehetrarehetra any a saorana anareo fa reo vola zay voalaza reo a dia naterinareo daholo taty na nalefa emby vola any amin'ny raha dodolo dia fantatra reo zany a saorana anareo zany a misaotra anareo be dehibe hanao rakitra itsika zao a isa tokantrano any a ka dia hanao tsika ny hira hoe saotra sy dera atolotra hainao Andriamanitra satria mbola velonaina mbola tsisy voan'ny coronavirus ary raha nisy voa aza tsangana noho ny famindrampony sy ny fitiavany antsika. Saotra tompoko. Saotra sy dera no asandratra mba ho anao andriamanitra fa hainao lonana votanana ay famindrampo lona monjenana karaisonary raindy saotra uvunina itrao mandrakiza uvunina itrao mandrakiza Jesosy enoi ny vavaka ataona yamby ny anarana tanimbolina anao ny asa tao sy niraka anao karaisore uvunina itrao karaisore uvunina itrao vanaiyo tariunao izay Saudi Arabiandalaninjay fatanuma fianarakanao kazabe raialamina irina fatratrany mba usambatra sy ufinaritra mandrakiza sy ufinaritra mandrakiza. Misaotra tompoko, misaotra Jesosy tsika zao tsika dia any trano rehetra any a anolotra nyzany rakitra zany a ataovy amin'ny fono mihitsy zay hoe mamiko indrindra ianao Jesosy ny hainy vavaka niaro anay a nandritra ny taona rehetrarehetra fomba ny fotoana ny fiboana rehetra mamiko indrindra anao Jesosy teka deo tsika ny trano any a mitsangantsika manolotra ny rakitra natolotsika ho an'ny tompo. Mamiko indrindra Jesosy mamiko indrindra ianao fa ianao tsy miova mamaly vavaka tompo ino raha valiko anao
amin'ny soa rehetra zay nataonao ahy hatraminy kely indrindra Jesosy eo misaotranao tsy manana vola aho tsy manana rena be tsy manavatu azoko antenaina fa ampiainy fahasoavanao Tompo ino raha valiko anao amin'ny soa rehetra zay nataonao ahy hatraminy kely indrindra Jesosy eo misaotranao Alleluia 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 Sotra Jesosy, sotra Jesosy, sotra Jesosy. Zay indray mivitanay Jesosy mba mamindra fo aminay sotra Tompo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova Tompo maro. Enky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Petraka isika. Dia miarabantsika rehetra ray ry havana amin'izao fotoana izay ahatsiarovantsika sy tenenan'ny Tompo amintsika mihitsy hoe tsarovy fa izaho no Jehovah Andriamanitra reo tantanareo amin'ny tanakavanany koa mifahamarinana ka dia nanoatra an'izao fanapahan-kevitra kely zao vetivety kely ho anareo tous les Français là tous ceux qui parlent français en France ailleurs à l'étranger voilà ce que j'aimerais faire. Attendons d'abord la presse du début jusqu'à la fin. Comme ça, tout le monde va être bien concentré pendant la parole de Dieu. Voilà l'essentiel. Après la prêche, il y aura après l'interprète pour faire un résumé de la presse. Ça, c'est beaucoup mieux pour avoir vraiment la foi et surtout notre communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, merci, merci infiniment. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Ny teny Tompo zay nolazaintsika tamin'ny teo moa tamin'ny farany teo dia ny hoe mba tsapatsapao ihany atatao hoy ny teny frantsay tamin'ny alahady teo mba tsapatsapao ihany fa zao Andriamanitra eo neka mahay zavatra rehetra manao fahagagana ho an'ny rehetra mba tsapatsapao ihany zany zay no nataontsika satria natsiary tena ny betsaka hoe za tao tsy mba nivanginao Jesosy za tao tsy mba nahazo anao Jesosy za ohatra nangatsitsika amin'izao coronavirus zao Jesosy inona no ataoko dia mba nitsapatsapa anakiroa anankitelo ihany mbola zaiko aminareo fijoroana vavolombelona amperitreritra atsika rehetra ao pasteur Irène zay mahazo pasteur atsika any Mahiva tanàna za dada ozy dia za rery no aty alavitra be aty ka rehefa za rery ny aty ozy ozy zao moa confinement dia vitsivitsy kely ihany zay no mivavaka trano kely trano azo zany mba hipetrahako aty dia mba mitaraina ny Jesosy foana hoe zao nizy Jesosy mba meo volamena satria be dia be volamena aty anaovako trano fiangonana ho anao etsetra zany foana mivavaka ataony isan'andro veo izy tsy lomina nahazo volamena ihany mangady fa mahazo kely tsy azo anaovana trano mbola tsy azo anaovana inonina dia zao ny teniny hoe Jesosy ozy araka ny teninao teo tamin'ny lahady dia mba mitsapatsapa mba ho any venao Jesosy mba ety venao Jesosy miaino avy venao Jesosy
raha eto ianao a zao ny angatahako aminao mba meo trano a hipetrahako trano tsara trano mafy amoron-dalana misy jiro misy rano amintsika olombelona zany zavatra tsy azo inona amintsika olombelona zany tsy takatry ny saina fa noho ny teninao Jesosy hoe mba mitsapatsapa ohatrany hoe eto ihany ve nao Jesosy mba eto amiko ve ianao dia mba nitsapatsapa dada tonga ny herinandro eny voateo a dia nisy olona nahavita trano amoron-dalana misy jiro misy rano ary misy rihana anankiroa oly raha matoy izy mivady tompotrano ianareo zanako daholo no mipetraka amin'io trano io a any amin'ny etazy rehetra any fa azadinonareo mihitsy pastera mba ome efitrano roa ao izy a tsy manofa trano fa izao manko ny afatra pastera Jesosy a raha mahazo trano zany a trano tsara misy jiro misy rano hofaina fa ianao Jesosy a no miantoka ny efatrano mba eritreretiny zany finoly zany e ianao ny antoka ny efatrano fa nivoaka ny tompotrano no ny teny hoe nareo zanako nipetraka eo a fa azadino manome trano efitra roa ho an'ny pastera maimaim-pona teka ho an'ny tompontsika amin'izany rehetrarehetra zany sotra Jesosy sotra dia mba manova e so fianatra tompo tsy miteniteny foana soratra masina tsy miteniteny foana ohatran'izany koa a raisiko koa ny anankiray vao ny antso a tamin'ny telefona teo mialatsiny ao madame Lydia izay mpanjaitra ny akanjon'ny mpiandro rehetrarehetrarehetra izay hotokanana za ozy ozy dada dia tena diabetika ratsy koa ny tension fa miaka midina hafahafa zay mianakavy tao an-trano tonga dia nanao testa positif daholo zay rehetrarehetra tao an-trano tao sainka orofin'ny polisy daholo zahay ny zanako ozy ozy na ny zafikeloko zafady loatra ka tsy tadidiko lasa dodododoly a nahiditra hôpitaly fa izaho kosa ozy ozy ny ziriziry mihitsy za diabetika za misy tension a zay ataonareo dia ataonareo za tsy andeha ary za tsy hinana zay ataonareo amony tena ve zany ianao madama manana ny Jesosy nay a Jesosy mahay manasitrana anio dia lasa satria moa ny filoham-pirenena nilaza hoe tsy terena dokotera milaza hoe tsy terena dia nijanona tao an-trano rehefa nijanona tao an-trano aozy ozy a vavaka na tena netoraka tamin'i Jesosy mihitsy a ny antony ozy dia satria zao a tsisy fanafody ho an'ny diabetika tsisy fanafody ho an'olona misy tension fa namany maty fitoran'Andriamanitra sisa fa nitsapy tena nino a za Jesosy tsy manaiky an'izany misotro ny rano Jesosy a dia nandro amin'ny rano Jesosy amin'ny farazay mafana 3 andro nanaovako an'izany a lasa namangy ny zanako tamin'ny be fialan-tanana any ao ny zanako mbola dododoly neny a aza makaty mihitsy ianao aza makaty raha vao makaty ianao a dia tafajanona ty tsy rarahiko zany fa zany dia hamangy anareo tsapao a dia nitsapay ny dokotera teo izy a natao ny testa négatif a madame Lydia vao alina izy ny teny zany a teka ho an'i Jesosy a tsika rehetrarehetra mba andramo e andramo fa ity anankiray ity no lazaiko aminareo zay tena mahavarina ary tena mahampihetsi-po
zazakely vavikely vao efa taona monja Prinsiana no anarany meno antsika eto izy a tsy taokory izy fa any an-trano any a meno amin'izao radio zao izy a ankehitriny naharary mafy ny zanako ramatoa Prinsiana kely io zany naharary mafy miakatra be ny tensiony andray azafanty miakatra be ny températurany mafana hoditra be tsy hitako izay atao ny andro alina ho any amin'ny dokotera izany dokotera antsoina amin'ny andro alina lasa ny azakazaka ny atoraka ny vavaka tamin'i Jesosy ahozozy reny ra zanako atsy misefosefo be tsy hitako izay anaovana azy io ny anao Jesosy io ny anao Jesosy io ny anao Jesosy tsy ny Jesosy dia veo ahozy a nampisotroko ny rahan'i Jesosy izy aloha fa tsy fantatry intsony na voasotriny na tsy voasotriny dia lasa natory tsy mahita tory any akaikaiky ny amin'ny 12 alina any izy a reko mivavaka ny zanako efa taony io a Jesosy o fantatro fa miaino ny vavaka ny zazakely ianao sady tian'ny zazakely moa ianao Jesosy a sitrano a Jesosy amen vetivety teo dia niesony izy a dia natory falibia ozy reniny maraina ny andro ny azakazaka izy nakany amiko neny a neny a neny a neny a neny a nahitany Jesosy a nahitany Jesosy endry neny a zao a nisy anjely tonga tao amiko tao ny anankiray lehibe lava be koa ny elany ary ny anankiray kely kely koa ny elany fa ohatran'izy zany anjely zany aminao miakanjo fotsy be daholo reneny a manao na ny endriny tsy hita fa mamirapiratra be ay le kely koa le anjely kely koa fotsy be koa ny akanjony tsary tsy hita fa mirapiratra be ny endriny dia tsy hita ay dia inona nataony taminao zao no zao ny lasainy tamiko hoe tonga ny vavaka dia tonga teo izy ny ainao a dia lasa izy niakatra ny an-danitra dia niverina izy avy any dia zao ny teniny hoe mitondra ny fivavahanao a nakany amin'i Jesosy a za hoy ny anjely kely dia faly be Jesosy ozy nahenao n'izany faly be mihitsy na ino ny fivavahana nataonao nentin'le anjely kely eo verina avy any ozy le anjely kely a dia teny tamiko hoe Prinsiana ny raisin'i Jesosy ny fivavahanao faly be tena faly be Jesosy a miaino ny fivavahanareo ankizy kely ka dia maneraka anao ahoy Jesosy mitenena hoe sitrana ka hiteny aminao ahozy miteny hoe sitrana amin'ny anaran'i Jesosy dia sitrana teo a dia zao ny teniny avianao izy ozy a mandana lazao aingana ineninao makanesany amin'ny pastera aingana neny zao de zao de zao de zao makanesany amin'ny pastera ianao raha zao zao afatra Jesosy zao pastera iza anaka tsy tadidin'le anarana le pastera mampime pastera mampime dia koa miteniteny foana pastera mampime iza amin'reto sary reto dia nijerena ity pastera tsika ne io
eno a paster atsika le paster mampo hoe eny ianao za miteniteny foana kino ny afatry ny anjely zao ny afatry ny anjely la zao izy eny Jesosy daholo ny finoatsika sy ny fivavahantsika any an-danitra any ka dia naniraka ny anjely rehetra na kely na lehibe any an-danitra Jesosy mba hamafa ny coronavirus manerana ny Madagasikara sy izao tontolo izao teka mafy ny tompontsika amin'izany rehetrarehetra afatra napetrany tsy misy afa-tsy io paster io ihany no mahazo miteny an'izany roneny vao ny hainao azy tamin'ny telefônina mihitsy vao zazakely 4 ans zany ane kely blitika ane zany badabada be zany miteny fa voarainy daholo zany afatra rehetrarehetra zany mampiasa mihitsy ny zazakely sy ny minono ny soratra masina hanehoan'Andriamanitra ny heriny ka dia mampahery antsika rehetrarehetra amin'izany samy zay ny afatry ny tompon'androany mideran'Andriamanitra isa tokantrano isa mbarabarana efa be ny sitrana ary mangataka mafy amin'ny tompontsika mba hisokatra amin'izay ny fiangonana manomboka indray amin'iny herinandro iny sotra ny tompontsika voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any halleloia masina Jéhovah tompony maro enika ny voninahitany rehetra amen. Et voilà c'est ce que j'aimerais faire et j'aimerais dire à vous les étrangers, surtout les petits-enfants qui m'écoutent maintenant dans le monde entier. Une petite fille très mignonne qui s'appelle Princiana, elle n'a que 4 ans seulement. Elle était malade la semaine, il y a 4 jours. Pas même 4 jours. D'une très forte grippe. Parce qu'elle avait une très forte température. Jusqu'à 40 degrés. Qu'il est, ô Seigneur, viens avec moi, viens à mon aide, guéris mon enfant. Il n'y a que des prières en pleurant. Il a pris de l'eau, prié pour que ça change en sang de Jésus. Elle a donné ça à sa fille et remet son âme entre les mains de Dieu, quoi que ce soit, quoi qu'arrive. Ce soir, pendant la nuit, le matin, après à peu près à minuit, elle trouva sa fille endormi, ronflant même. Merci Seigneur. Le lendemain matin, dès qu'elle se réveille, tout de suite vers maman. Maman. Ah, t'es guéri toi? Ah oui, je suis guéri maman, je suis guéri maman. Et pourquoi ça? Comment? J'ai vu Jésus. Ah bon? Tu as vu Jésus? Oui, j'ai vu Jésus. Ben, raconte-moi ça, chérie. Écoute, maman. J'ai vu un ange. Tu as vu un ange? Oui, il y a des grands, avec des grands ailes. Ah oui. Il y a des petits, avec des petites ailes aussi. Tu as vu son visage? Non.
Ça, c'est éblouissant, ça, maman. Ah oui. Et les vêtements, une robe blanche. Oui. Le grand et le petit. Ah bon. Il t'a dit quelque chose? Oui. Il m'a dit quelque chose. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, je veux emporter ta prière vers Jésus. Et tout de suite revenu, et l'ange m'a dit, le petit ange m'a dit, Jésus te remercie. Jésus aime bien les petits enfants. Amen. Jésus aime bien la prière des petits enfants. Merci, merci, merci Jésus. Ah bon? Et je suis venu pour te dire, sois guéri. Et tout de suite, maman, je me suis réveillé, debout. Applaudissons le Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus, merci Seigneur. Eh oui. Eh oui. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit, le petit ange? Il m'a dit, réveille-toi, vite, va voir ta maman. Dites à ta maman d'aller vite chez le pasteur. Chez le pasteur, de toute façon, ne se rappelle bien le nom de son pasteur. Les pasteurs rigolos. Les pasteurs rigolos, ben, tu dis n'importe quoi, chérie? Eh oui, oui, maman, dites à pasteur rigolo. Quoi? Tout Jésus nous a envoyé l'ange, tous les anges, grands et petits, pour balayer tous les maux et surtout la pandémie de coronavirus sur tous les territoires malgaches et surtout dans le monde entier, le monde chrétien a bien précisé ça. Ah oui, seuls les pasteurs vont nous dire dans tout le monde, dans tous les territoires malgaches et pour tout le monde. Applaudissons le Seigneur fort, 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 fort. Gloire à Dieu, Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de ta grâce. Merci Jésus, merci Seigneur, et que Dieu vous bénisse tout le monde. Et c'est pourquoi que Jésus nous donne aujourd'hui Ésaïe 33, voilà. Ésaïe 33, ny dia Isaia mpaminany toko fahatelo amby telopolo nome Jesosy antsika andro any. Isaia toko fahatelo amby telopolo, Ésaïe 33, chapitre 33, verset 21. Ao amin'ny Isaia toko fahatelo amby telopolo, ny andininy faraika amby roapolo. Ny andininy voalohany any, la première phrase. Ary Jehova de mahery ho antsika any. Iakasa. Ary Jehova de mahery ho antsika any. En français, dans Ésaïe 33, 21. C'est là vraiment que l'Éternel est magnifique pour nous. C'est là, c'est là, c'est là, dans ton foyer, dans ton église, dans la route, au marché,
où que tu es, où que tu sois, en France, à Paris, en Angleterre, en Chine, au Japon, à La Réunion, à l'île Maurice, tout le monde qui m'entend là, c'est là, chez vous, maintenant, vraiment, que l'Éternel est magnifique pour nous. Alléluia. Zany hoe Jehovah Andriamanitra zany dia mahery ho antsika any atokantrano, any an-tsena, any amin'izay lenao, any à Paris, any Chine, any à La Réunion, any zao tontolo zao zay miaino antsika, mahery, magnifique ho ny teny frantsay, mahery ho antsika zay ny teny tompo antsika. Ka samy midera, samy mankalaza, samy mitotorebika, manikana fotoana ny tokantrano any, mandeha amin'ny tompo. Za isaky ny riva, isaky zay mahita ny résultat hoe zao ndray ny sitrana dia miteka ho an'ny tompo mitsinjaka rery eo amin'ny 4e étage eo zany no ataoko ary maro be tsika rehetrarehetra FPV isaky zay mahita an'ireny résultat reny isan'andro dia mizara mihitsy ianao mandihy miteka midera n'Andriamanitra fa Andriamanitra mihaino vavaka ny mpanompony rehetrarehetra eto amin'ity tany ty araka ny teny hoe ny mpanompo zay no fidiko tsy mba hariko ry havana amin'izao raha sy fotoana zao sotsika gaga fa ny fiangonana zandrany rehetrarehetra dia nasaina mihitsiny ikondoha mba hoe inona no mba ho ataontsika fiangonana zandrany amin'izao ora sy fotoana misy ny aretina coronavirus zao. Efa manana ny azy ny FFKM, dia ny katolika, ny FJKM, ny luterana, ary ny anglikana, efa azy manana ny azy. Fa itsika kosa, inona no mba nandraisantsika, inona no mba anjarantsika, inona no mba ataontsika, dia mikondoha amin'izany itsika rehetrarehetra. Fiangonana zandrany maro be no mikondoha amin'izany, ary efa natsona tamin'izany ireo folondohana rehetrarehetra hoe inona no ataontsika. Efa nisy tamin'ny zoma teo dia misaotra nareo be dehibe fa zava-dehibe nefa navoaka tamin'izany, mahafinaritra no mihaino an'izany. Ary amin'ny zoma zao dia ho hitanareo any dada Randrenatandro miaraka indray miadevitra eo amin'ny plateau-ny Amitia TV amin'ny 10h amin'ny zoma zao, amin'ny zoma zao ho hitanareo any daholo hoe inona ny mba hevitry ny FPVM manoloana an'izao zavatra zao zay. I ny tenako manokana dia faly manokana amin'izany. Zany fiaraha-mivavaka zany ane takian'Andriamanitra hatramin'ny voalohany indrindra zany. Misy marary va aminareo izy andeha mivavaka e. Fa inona ny olana amin'izany? Zao firaisan-kina, firaisambe, rodombe mbavaka zay ho ataontsika zao ary dia hanolotra ny hevitra ao eo anatrehany zany firaisambe ny fiangonana zandrany zany. Ary mba tsy hisy tokoa zany fiangonana zandrony sozokony zany e, zany ny faniriako zany. Rehefa vavaka dia vavaka fa tsy misy vavaka zokony sy vavaka zandrany. Zandrany vavaky ny ankizy kely zay zandrany indrindra ary voalaza teo ny henon'Andriamanitra. Ka ny ankizy na lehibe dia samba isandratra daholo tsika hivavaka ho amin'ny tany sy ny firenena. Amarana amin'ny fotoana ary tsika tsangantsika rehetrarehetra hivavaka. Rehefa naio midina manatrehana eto anio ianao mba noloranay ny vavakay mangina vetsovetsompo zay atolotray volna sy ny arena samy tsy
rantena ho anao toko. vavaka isika misaotra jesosy misotranao eram-po eran-tsaina eram-panahy satria tsapanay fa tena tiana ianao ary tsy izay lehibe ihany ny tianao fa ny ankizy kely koa jesosy dia tena variana dia variana ianao miain'ny fivavahany ary tsy mba miandry ela fa tolo-botsitra dia miain'ny fivavahany ianao jesosy manda sitra menatra mihitsy izay jesosy amin'izany fa mba tsy hisy tsony zany fivavahana ny zokony sy ny zandry zany fa ny vavan'ny ankizy madinika raha hoy izy ianao any ahoan'Andriamanitra hery faly izay jesosy mendry zany ka dia ndreto daholo zay isa-tokantrano isam-baravarana misy ankizy kely any any jesosy misy ankizy kely any vavaka reny ivavaka reny tongava ny trano any ianao tsirairay avy satria efa any ianao jesosy nambaranao tamin'ny presiana kely zany faly a jesosy miaino an'izany faly a miaino an'izany ary ravoravo na dia miaino zany feona ankizy kely zany ankizy kely tena ankizy kely ane zany jesosy zany tena hafa ny manana anao hafa tena hafa zany lazay ny ankizy kely fa pastera mampiomeha fa ianao jesosy ny tena jesosy mampiomeha Andriamanitra mampiomeha mihitsy ianao jesosy tiany daholo manan-karena tianao ny mahatra velona koa dia tia sotra jesosy ny olo-kendry sy ny mivavaka tianao fa ny faikan'olona sy ny mpisorotoka kosakambinao tena anao mihitsy ny mampiomeha jesosy tena horakorahan'ny olona ianao fa ianao nitondra ny aretinay rehetra sy ny vesatra ny fahotanay rehetra na ny lehibe na ny kely zany ny toetranao tian'ny olona rehetra na dia halan'ny olona sy mampiomehan'ny olona ary zany no maha ianao ianao ka dia misaotra jesosy fa zaza kely no miteny zany ka dia faly zay androany ao reny anao voady maro be efa nany amin'ny aina manjery rehetra andro zany jesosy tanterao ny teninao hoe na mbola tsy miantso akory azy ianareo efa tonga ka na dia tsy voatonona teto arany azy efa renao any amin'ny radio rehetrarehetra any ianao ivavaka reny jesosy ianao ivavaka ary mba ataovy tolo-botsitra tahaka anareo rehetrarehetra nahazo valim-bavaka sy ny olona taminao tamin'ny herinandro eny jesosy na dia voamaly aza ny sasany jesosy izay rehetrarehetra zao mba mbola velonaina jesosy narovanao tamin'ny coronavirus dia tsy mety mihitsy zay raha tsy miondrika mandohalika amin'ny fonay jesosy mankasitraka jesosy olo mahatra tsisy dika ny korony mba miantso dia miaino anao zaza kely no miantso dia miaino anao ka izay rehetrarehetra jesosy hatrany an-trano any te hikikika te hiantsoantso te hisotranao manao hoe misaotra jesosy misaotra jesosy misaotra ao ny namanay rehetrarehetra no vavaka
renao reny fivavahana zay koa Jesosy amin'ny androandro zao isa-tokantrano isa-baravarana mba te hivavaka mba tahaka n'io zazakely prince ana io Jesosy mba hoentiny anjely zao dia zao ny fivavahana Jesosy ho tonga ny an-danitra any fa mino zay fa marina zany voalazany zany fa misy anjely mitondra ny fivavahanay miakatra any an-danitra any ho tonga any aminao ane zany Jesosy androany any dia mba mila valy mibavaka koa zay androany indrindra fa amin'ny herinandro eny Jesosy mba hisokatra amin'izay fiangonana tompo na dia vitsivitsy ihany aza mahazo mivavaka dia mba hisokatra Jesosy tananao mahery dia efa nandroaka nandrodana ary ny anjelinao ny kapa sy namafa ireny coronavirus rehetrarehetra sy ny retim-belona rehetrarehetra mampitahotra diabetika sy ny misy tosindra ho vita amin'izay Jesosy fa ny herinao mahery any isan-drano rehetrarehetra anatanteraka izany fa izay Jesosy any tokantrano any hivavaka mangina ianao mihitsy ianao Jesosy ny teny hoe inona ny mbola tianao ataoko aminao hoe faly a Jesosy amin'izany zazakely aza ianonao ary mihaino vavaka any ianao misy zazakely be dia be amin'ny vavaka Jesosy tanterao ny teninao hoe inona ny tianao mbola ataoko aminao ianao daholo ny fivavahanay Jesosy na dia ray minitra ihany aza sotra Jesosy sotra Jesosy tsy mendrika na dia nonona ny anaranao aza nefa mino ny teninao hoe fitiavana mandrakizay ny nitiavako anao hoe na dia ratsy aza na dia mpanota aza hifandahatritsika ana dia mena tahaka ny jaky aza ny fahotanao ofitsiko tahaka ny ora-panala sotra Jesosy sotra toy zany famanginao ny olona rehetra zany sitrano ireo marary rehetra mbola any amin'ny hôpitaly Jesosy ho vita zay ho vita tanteraka fa mijaly ny malagasy mahantra sitrana arovy ireo rehetrarehetra mpitsabo dokotera ny miaramila ny gendarme ny polisy zay mampandry ny tany rehetrarehetra ho arovanao daholo mba ho faly amin'izay rehetrarehetrarehetra fiaraha-miasa ataonao amin'ny fiaraha-mivavaka rehetra dia aza dininao amin'ny filoham-pirenena izy mivady izy menakavy zay tena sairasaina indrindra mitady zay mahasoa ny malagasy fananao masina sy ny fananao mahery tsy hainy zao tontolo zo mena homena azy handaminany zao valana retina izao mba hiverenany tena fisandratany Madagasikara amin'ny voninahitra ny menao azy apetraka tanteraka ampelantananao zay mahasoa ny malagasy hiakatra zao dia zao ianao ian'izao ny anjerinao hitondra zany ianao atrehanao Jesosy malala ary tsy vitanay olombelona ianao ny vavaka ho anay ao anatrehan'Andriamanitra ray fa na inona tononona ao anatrehan'Andriamanitra ray araka ny teninao homeny ianao zany na zao dia zao aza dia misaotra Andriamanitra ray
no ny fiainonao anay fiarovanao anay nanomezanao ny zanakao malalanao a dia Jesosy Kristy ho zokinay malalanay mpiara mivavaka aminay androany misaotra tompo anao ny dera anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen rainay izay ny an-danitra ho amasinany eny anaranao ho tonga anay ny fanjakanao atao anay ny sitraponao ity an-tany tahaka ny eny an-danitra meonay ninana sahazo anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra ry amin'ny fakapanahy fa manafahana amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen raisontsondrano ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana amin'ny fanahy masina lay Andriamanitra telo izay iray lay miteny amintsika isan'andro izaho no Andriamanitra ao tsy mahafoy anao ary tsy mandao anao mandrakizay za rehefa tiany hatramin'ny farany omba nareo rehetra naizanaiza le anareo hiaro ny tena sy ny fanahinareo mba tsy ho voan'ny ady pitaka sy ny aretin'ny satana rehetrarehetra zay efa may brava eo anatreny fahefan'Andriamanitra ray fa mahery any amin'izay misy anareo rehetrarehetra any zay misy atsika rehetra any Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina misaotra Jesosy misaotra tompo misaotra tompo voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any halleluia masina Jehovah tompony maro endry voninahitra tany rehetra amen tsy misy rereko afa-tsy anao Jesosy ny andiny voalohany antsangantsika rehetrarehetra amin'izany tsy misy rehareako hafa tsy anao Jesosy anao ny aja anao ny hery anao ny aja sy voninahitra ny fasana sy ny fiainantsika indro efa resinao izao tontolo izao tena hita fefa nitsangany anao sambatra ao Jesosy manana anao zay tompony hery sambatra ao Jesosy miankiny eo antratranao ampiany fitiavanao ampiany filokoanao raketiko ao ampolalandava fareareako anao misaotra Jesosy teka mafana misaotra Jesosy dia misaotra Jesosy dia misaotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any halleluia masina Jehovah tompony maro endriky ny voninahiny tany rehetra tanteraka amintsika rehetra ny zany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen zahay dia mahereza daholo tompoka misaotra sarotra zao mo Jesosy vetsy ai aroko sy mandako sady tokiko na iseseo an'oloako azano zay mety ho fankampanay mampandresy ay hatrany Jesosy zay mety ho fankampanay mampandresy ay hatrany Jesosy
misy